bijouterie Pantso manolotra anao ny logité. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Ankafizo ny logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazotomana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Molfix, la couche préférée des bébés dans le JT. Une seule couche suffira. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny logité. Telma, safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Ny sabotsy fa 7 ny volana janoary 20 sy 2 arivo izao mansanao izahay hanaraka ny vaovao indreto ny lohaten'izany. Fepetra sy zavatra maro no mamaritra ny vidisoloka eto amintsika raha nambarany teo anivon'ny ministera ny angovo sy ny akoranafo. Mitoy ny ady amin'ny tazomoka eto Madagasikara nahita ampidina ny olona maty sy marary ny tazomoka hatreto. Napetraka kosa amin'izao fotoana izao ny tetika salamina nomezan-danja ny olona manana fahasembanana eny anivon'ny fiara fitateram-bahoaka. Samba ny eto Madagasikara no ametrahana ny Toastmaster Club manampy ny mpiofana ahay teny masim-bahoaka tahaka ny kabary. Mitoetra ny kosa ny fandefasana sarimihetsika eny amin'ny plaza Ampeflo amin'ny ity volana janoary ity. Falmerabatsika tsirairay avy manasana mpanajana ny izay anaraka ny logité hatramin'ny farany. Iaraka ny mihaja mpanao magia isika ao anatin'ny fandarana zazamantany ao anatin'ny tapany farozay ary isy koa ireo karazana zanam-pandarana maro itony insolite sy ny oyanao izay ho taterina aminao eto atrany fa izao aloha dia hiara hijery ny vaovao actu sy ny alaune izay ho atolotray sy Sonia Andrendreny. Sardines Atlantique, disponible dans les grandes surfaces et les vendeurs locaux. Sardines Atlantique vous présente amin'ny fametrahana vaovao fototra fitrasa vaovao eto amin'ny tanàna Antananarivo dia anisan'ireo voankazo izay sy ny eny amin'ny farihina nosy. Araka izay efa voalaza teo izay dia tafiditra ao anatin'izany tokoa ireo mpanao soudure etsy anosy izay tafaresaka tamin'ny Pierdine Razafindriamanana sy Kasambola manana tamin'ny ity androany ity. Izy ireo izay mangataka ny ilazana mialoha raha toa ka misy fanamboarana tiana atao amin'ny toerana izay efa nisan'izy ireo fanadihadiana. Amin'ny 10 ora sasany maraina Pinot dia efa manao soudure eto anosy ary tsy afaka eto raha tsy alina ny andro. Efa antaona maro ny tenany no miasa teto. Eo amin'ny 17 taona teo zany dia efa nianatra asa. Nianatra fa tsy mbola hoe nandray vola. Izany dia niainga tamin'ny fandokoana sy ny ohatr'izany dia nampitombo teny nampitombo tsy haiko efa tsikelikely teny zany nianatra tsikelikely. Anjato mahery izy ireo no mivelona amin'ity asa ity. Tonga eto avokoa na olon-tsotra na ireo orinasa lehibe. Misy fotoana nefa vitsy ireo olona tonga ety arakaraka ny habean'ny vy no vidin'izany. Misy zao ohatry ny varavarana, lavarangana, grille de protection reny. Izay rehetraresaka momba amin'ny vy zany dia ataonay daholo. Izy eo à peu près eo amin'ny 3500 eo na eo amin'ny 4000 eo any ho any zany mandray vity. Amin'izao fotoana izao manay mafy ireto mpanao soudure ireto satria mandeha ny feo fahizorona eto izy ireo. Efa tonga tetỳ raha teo ny tompon'andraikitra tamin'ny herinandro iny raha ny filazan'ny solotenan'izy ireo. Tafiditra ao anatin'ny tetikasa ny filoham-pirenena mantsy ny anatsara ny anosy raha araka ny vaovao voaray hatrany. Waiza daholo ireo olona ireo raha hoasorona ety.
le toerana zany tsy mahita akory ny ty toerana miatsanana reo dia mialina rehefa tonga dia miala barakay dia efa samby be fotsiny zany iny zany tena zavatra mampalahelo be anay io sady tsisy fampandrenesana tsisy ninina zany fa tonga dia hoe miala ahoana moa zany zay ty ahoana ny asa tananay zay fotsiny zany ny angatahanay satria zareo ny olo be mahafantatra hoe ohatr'izao ny miatsananay sy ny anaovananay mbola tsy afaka nandray ny tompony andraikitra nazava ity tetika sa ho tanterahana eto anosy ity andrasana araka izany ny mety toy nyzay vaovao izay notanterina taminao teo ihany dia fepetra maro no mametra ny viditsolika eto amintsika miainga avy any amin'ny fanafarana azy izany hatreny amin'ireo tomponsolika miampy ireo karazana etra maro samihafa nitondra fanazavana sy fampianarana ho an'ireo mpanao gazety mahakasika izany indrindra ary ny tenenivony ministeran'ny rano sy ny angovo ary ny akoranafo ka isan'ireo nanatrika izany andro lalaina Andriamasy Kasambola Manana izay mitondra ny fanazavana ho antsika amin'ny firenena mpanafatra solika antsika dia mainga avy amin'ny vidiny akandro orinasa mpanafatra solika sy ny fitaterana izany eny Andranomasina ka hatrany Tomasina na any Ewala izay sanatsambo ahafana ampidina solika ny fepetra maritana viditsolika eto amintsika miampy ireo sara ny fanatobiana azy sy ny sara-pitaterana ireo solika amin'ny alalan'ny camion na lalamby na sambo izany eo ihany koa ireo famaritana apetraka ireo orinasa mpananjara solika ireo etra isan-karazana amin'ny fanjakana ny TVA miampy ireo vola mirotsaka any amin'ny office nationale ho an'ny akoranafo OMH ireo vola miditra amin'ny office nationale ho an'ny tontolo iainana ONE satria tokony hiaro tontolo iainana ireo mpikirakirany solika ary indrindrindra ny tamberim-bidy ho an'ny tahiry ho fikojakojana ny lalana na fer anamboarina ireo lalana manerana Madagasikara ireo rehetra no maritra ny viditsolika eto amintsika miankina betsaka amin'ny sandam-bolantsika izany sy ny vidin'ny barila maneran-tany ny famaritana ny viditsolika eto Madagasikara ngamba ny teo amtaona 2024 teo no tena ny nanomboka io zavatra io raha tamin'ny tsena iraisam-pirenena zany araka ny slide zay nampisehoko teo dia nanomboka tany amin'ny $100 tany raha avy eo nidina tamin'ny 2015 mars 2015 teo nidina hatrany amin'ny $40 fa eo ankoatran'io zany ny volantsika indray zany no lasa ny totongana ka le fidinana taria tany amin'ny tsena iraisam-pirenena raha napina n'ilay fiakaran'ny fitotongana ny vola ny ariary zany raha mihoatra amin'ny $, dia lasa tsy dia hita loatra le vidin'le solika zany any amin'ny mpanjifa hatramin'ny volana Oktobra taona 2024 dia tafanika iray tapitrisa metatra toratelo ny adirin'ny solika afarantsika isan-taona efa hatramin'ny farapana ny taona 2024 rahateo no tsy nanome ireo fanampina ho an'ireo orinasa mpanjara solika intsony ny fitondrana malagasy ary hatramin'ny faran'ny taona lasa teo no niaran-kaondoa tamin'ireo orinasa mpanjara solika ny fitondram-panjakana mba hamaritana ny viditsolika sarotra dia sarotra ny négociation miaraka amin'izareo satria zavatra complexe le zavatra négociena tsy zavatra tsotra apidina natao hoe apidina ny marge fotsiny dia tsy maintsy porofona amin'ny tsirairay avy fa mahazo marge be loatra ianao na mahazo kely loatra ianao na ohatra ka mampidina dia tokony ampidinina firy zany rehetrarehetra zany dia tokony ao anatina négociation mba hatongavana amina consensus na hatongavana amin'ny fanarahana matotra ary atao zay ampaharitra zay structure zay zany tanjo fitondrana malagasy ny anana solika tsara kalitao vidiny mora manerana nosy eo ihany koa ny famerina viditsolika mba ho zaka ny mpanjifa izany vaovao sosialy tahaky ny fahasalamana ny fitateram-bahoaka ary ny trangam-piarahamonina ary ny vaovao ara-toekarena no arahantsika aoriny reto dokam-barotra ireto Messieurs, chers parents, voici Théo, le bébé qui consomme le plus de liquide au monde. Le monde entier parle de lui. La vraie question est de savoir, quelle couche peut absorber autant de liquide? Quelle couche Théo utilise-t-il? Mon fils Théo utilise bien sûr la couche de bébé la plus absorbante, la couche Molfix. La couche Molfix est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les bébés sont sous protection de jour comme de nuit, chaque jour de la semaine. Molfix, maman. Tsisy karaha dia tsony mihitsy
Teria, io lesy manafo nalago minitra. Efa indroa la zay nandany crédit ako. Irana, zaki mapitra amin'ny telefônina. Adignako an-trano. Io moa e lovaty lesy janony ihany ao zany fanadalana reo zany fa miaraka amin'ny telemany enta tsy misy tiona za mbola misy foana e. SOS Crédit tsindriony 10 ary mahazo fahana mamaipona. Telma safidyko numéro 1 malagasy. Sardine Atlantique, ilay sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tiana rehetra. Ampiarahana amin'ny légumes isan-karazany. Ny sandwich, ny paty izay tena be mpakafy tokoa. Eny fa na dia ny pizza koa ary. Sardine Atlantique, le goût de l'authentique. Ary azovaina tsony ka. Afakely, sosina telo ny droka tsara. Tsy miparitaka, hidiny mihitatra. Malefaka sady manchery. Ny akora malefaka sy manitra ao aminy dia iarovana ny hoditry ny zanako. Sambatsambacherizany zanako izany. Couche slippers, couche atokisako. Jojoba Sarabe, malefaka be, mamiratra be. Jojoba Sarabe ihany no mahazatra anay. Vaovao mena-bolikinana tena mampaniry sy mampatanjaka ny volonao. Sarabe ihany, Sarabe hatrany. Soranao mbola miaraka aminay amin'izao takariva izao avy nanaraka n'ireny dokam-barotra ireny isika ary traindray eo anatin'ny actu. Vaovao ny fahasalamana ary jery ny mikasika ny tazo. Mitoy ny ady amin'ny tazomoka eto Madagasikara nahitampidina ny olona maty sy marary ny tazomoka atreto tanjona ho an'ity taona 2024 ity ny itsara ny isitra ny vahoaka enina amby zato amin'ny distrika lay misy odimoka manodidina ny 13 tapitrisa nanao fanadihadiana mikasika izay androany Rena Andriamalala sy Doda Rajarijato. Ny enany tamin'ny fiparitahan'ny tazomoka eto Madagasikara nidina ho 12 ny maty vokatry ny aretina tamin'ny taona 17 ho an'ny faritra Nalamanga nahatratra telo amby 705 sy iray alina ny nararin'ny tazomoka. Anisan'ny mampirongatra azy raha ny fanazavana ny toetrandro mivadibadika sy ny fotoam-pahavaratra sy ny fisian'ny rivo-doza. Ankoatr'izay, mbola hita amin'ny faritra maro ny tazomoka raha ho antsika malagasy. Amin'izao fotoana izao izany dia somary niakatra kely satria ny nitombo tamin'ny taona 2014 tany amin'ny faritra indrindra tany amin'ny faritra teny hoe Benendra masakarasan-karazana iny amin'ny faritra iny nitombo izy dia manodididina eo amin'ny 10 hetsy eo izy tamin'ny taona 2014. Amin'ity taona 2022 ity, izy ny fidinana isam-paritra hijerena ireo faritra marefo amin'ny tazomoka, izy ny fizarana ilay misy odimoka mahery ny 13 tapitrisa, fanafody miaro amin'ny tazomoka ary famendrahana ranom-panafody mamono moka isa-tokantrano. Distrika 9 no iasana mandritra izany ary ny 10 eto Antananarivo. Ny ambony efa tonga ny antsoina hoe prélimination sy élimination ataontsika mafy ho fanaraha-maso an'ilay izy. Zay zany ao anatin'ny tetikady-pirenentsika amin'ny ankapobeny tompo. Notanterahina androany ny fampahafantarana ny tetikady-pirenena vaovao iadina amin'ny tazomoka, tanjona tsy isian'ny olona maty ny tazomoka intsony. Fa eo amin'ny fifamoivoizana sy ny fitateram-bahoaka kosa indray dia misy ny fitsinjovana manokana ireo sembana. Napetraka manomboka izao ny tetika salamina nomezan-danja ny olona izay manana fahasembanana eny anivon'ireo fitateram-bahoaka. Izy ireo izay tsy misy miana manome tosika amin'ny fivezivezena amin'ny andavanandrom-piainana. Ny resadresaka momba ny fiainan'izy ireo amin'ny fampiasana fiara fitateram-bahoaka ary androany Rena Andriamalala sy Misa 1 Razafinjatovo. 1 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
mbola voatositosika ireo olona manana fahasembanana amin'ny andavanandrom-piainany indrindra amin'ny fidirana fiara fitateram-bahoaka. Ho an'i Jean-Claude Kilmaine izy saingy miasa toy ny olon-drehetra, mivarotra any amin'ny faritra izy rehefa tsy eto an-drenivohitra, mandeha ny fiara fitateram-bahoaka inefatra isan'andro izy farafahakeliny, vitso izy ny mijery ny zon'izy ireo. Misy manaja zay ary misy rehefa tsy manaja zay. Vao teo azao dia tena sahirana no ataona taxi be teo satria tsy arakarak'izay hoe fanajana an'ilay zao amin'ny olona manana fahasembanana izay ny taona taxi be. Ho fanomezan-danja azy ireny sy ho fitsinjovana ny zoniny, napetraka ny tetika salamina, tetika asa entina nentanina ireo mpamily sy ny mpanampy ary ny coopérative hijery manokana ireo olona manana fahasembanana miditra amin'ny fiaran'izy ireny. Mpitatitra eninjato no efa nahazo fiofanana amin'ny fandraisana azy ireny. Nefa izy ity moa dia mbola lavitrezaka dia lavitrezaka tokoa eo amin'ilay fampiarana satria ilay tetika asa tsy nahantsy fanairana fotsiny. Tanjona ny ametrahana foto-drafitrasa mendrika ireo olona manana fahasembanana eny anivon'ny fiantsoana fiara fitateram-bahoaka ary ametrahana marika manokana ho an'ny olona manana fahasembanana. Fa ho an'ny manjanga iray isika satria dia haravan'ny polisy ny tambazotra iray mpangalatra moto. Nirongatra tokoa tao amin'ny fangalarana moto tao Mahajanga saika isan-kerinandro mihitsy moa no ahenona izay tranga izay farany teo dia moto anampiasa iray teo anivon'ny fitsarana no lasibatra vokatry ny fiara-miasa tamin'ny olona tsara sitrapo no nahafahana natratra ny tambazotran'izy ireo niaraka tamin'ny moto alatra miisa 3 mitatitra vaovao ny mpanao gazetintsika any Mahajanga. Nangina tato ato izay ny asa fanafina amin'ny tapedina teto Mahajanga. Tetsy ankilany kosa nefa nirongatra ny asa fangalarana moto izay saika isan-kerinandro no ahenona fitarainana. Eny fa na dia atrany anatin'ny tokotany ny lapan'ny fitsarana aza dia mbola sahan'ireo jiola anaovana ny asa ratsiny. Vokatry ny loharanom-baovao maro-potitra no nahafahan'ireo polisy-pirenena teto Mahajanga nahatratra ny tambazotran'izy ireo tamin'ny indray mitoraka ity. Efa matianina ireo mpangalatra, manana lakile passe-partout ary manana cachet anaovana ny facture mihitsy. Moto ny piasan'ny fitsarana iray teto amin'ny tribunal ny Mahajanga no lasibatra teto. Saika mbola angalatra moto tetsy amin'ny Knapsa ity Jolay ity no trahatehaka ireo polisy-pirenena. Tamin'ny 17 janvier teo dia nizatranga zany teto amin'ny tanàna Mahajanga. Nandeha niasa le olona anankiray tao amin'ny fitsarana zany dia nametraka moto teo amin'ny fametrahana azy ao anatin'ny lakorony io tribunal eto Mahajanga. Verina izy amin'ny 20 mrava iny tsy hitany teo tsony motony. Dia tamin'izay fotoana zay moa izy dia nanao tonga tena nilaza zay fisiny zay fahavereza moto zay. Dia nataonay moa ny fanadihadiana rehetrarehetra momba an'izay zay satria misy ny caméra de surveillance. Dia aingana zany dia tratranay le olona. Dia ry amin'ny lakorniste ry saika meny tamin'izareo tao amin'ny Knapsa indray zany izy hangalatra moto tamin'ny fotoana io. Dia rehefa nadihadiana izy nanontaniana dia hoe nalay marina le moto dia noentiny tany an-trano dia jerena tany tsisy fa dia tany amin'ilay olona anankiray izay mpanamboatra moto moa zany noentana ny moto zany le moto alatra. Dia tao zany mijerena amin'izay alohan'ny varotany an'izy dia efa misy zany spécialiste an'izay fanovana-javatra zay zany fanovana andreo pièce sy ny karazany hita amin'ireo moto ireo zany nentiny tany le moto zany. Dia ovana pièce esorina ny pneu jante, esorina ny rétroviseur, esorina zay zavatra pièce mitsonana eo ampifanadina moto hafa zay moto efa halatra zany. Dia eo ihany koa ovana ny numéro ny moteur. Efa misy spécialiste en la matière mikasika ny zavatra zay zany misy comment ovana le numéro iny zany misy pointe zany ataon'ireo anovana zay moteur zay. Dia nandeha moa fanadihadiana dia zay nahitana an'izay moa zany efa tratra moa le olona mpanao an'izay mpanaovan'ny moteur sy ny manova pièce ny moto zay zany efa miaraka voasanitra ihany koa. Dia ny moto an'le zareo le mpiasa amin'ny fitsarana very moto zany hitany amin'le vadin'le olona anankiray. Io le mpangalatra ihany no tena nahitana azy. Moteur zany ny tany fa tsy le vatabeny fa le moteur zany fa le anankiray le tena vatabeny zay efa misoloana moteur sy ny karazana zany efa namidin'ireo amin'ny olo-kafa.
dia raha ndeha zany ny faux facture tamin'izay fotoana zay misy faux facture amin'le izy a dia nalaina any koa zany zay facture zay nampijeraka hitantsika teo ihany momban'izay faux facture zay en connaissance de cause daholo zay olo mividy an'izay moto zay zany amin'izao dia eo ihany koa moa zany a misy namany io mpangalatra moto io zany a zay nolazainy fananiraka azy tamin'ny fotoana io dia nijerena tao an-trano moa zany a dia tsy mbola tratra tao le izy a fa no casier sy ny facture vierge io zany no hita tao amin'le toerana misy an'io manga zay nolazainy fananiraka azy io dia eo ihany koa moa zany misy moto a zay alatra nataon'zareo tamin'ny talolo teo a dia misy olona mividy ihany koa zay zavatra zay ka ny faux facture zany ny tena betsaka amin'izy mandeha le acte de vente mandeha ny acte de vente a dia misy nefany a ny anticiper ny facture zany hoe le acte de vente anankiray zay misoratra amin'ny anaran'ity mpangalatra ty satria karaha mpanondro nataony eo a dia le olona manao facture rendray zany any amin'ny talohan'le nanaovana an'le acte de vente no nanaovany an'le facture zay zany daholo zany misy amin'ireo rehetra reo a ao ny tena mpangalatra ao ny mpanaovan'le moteur sy mpanaovan'ny pièce a dia ao ny mpividy dia zany le filière ka mbola misy naman'zareo amin'ireo mpangalatra reo zany a no mbola tadiavina sy ireo namany izay mpanafina ny entana sasany zany mbola iomokarona zany zay fa ny zava-misy zany moa zao dia hita le moton'le piasan'ny tribunal zany dia naverina any any zany momban'izay moto zay nandritra ny famotorana no nahafantarana fa efa nigadra ity raindainy amin'ny asa fangalarana moto eto Mahajanga ity izy telo reto aloha hatreto ny tratra fa mbola ao anatin'ny fikaroana ny atodonikotroka kosa amin'izao fotoana ireo mpitandro ny filaminana androany ihany moa dia natolotra ny fitsarana izy ireo niaraka tamin'ireo voalaza fa nividy ireo moto alatra telo ireto izay no mahakasika n'iny vaovao iny a fa hijery lafa vaovao hafa indray isika satria dia miroso amin'ny fandraharana indray ny tanora amin'izao fotoana izao misy amin'izy ireo no mbola miditra amin'ny sehatry ny fiofanana na eo aza ny orinasa nambarain'ny tompona andraikitra iray tamin'ny Rinandriamalala sy Dota Rajarinjato ary androany fa zava-dehibe ny fiofanana mba ahafahana mifampizara sy mifampiampita fahaizana. Maro teo amin'ny tanora no misehatra eo amin'ny resaka fandraharana amin'izao fotoana izao miroso amin'ny asa tena anisan'izany Rabe Rantomialy misehatra eo amin'ny tontolon'ny serasera sy ny fikarakarana lanonana efa niasa tamin'ny orinasa maro izy mialohan'ny faharesen-dahatra hanao izany asa izany tao anatin'ny 10 taona kosa no ny fantohany tanteraka tao anatin'ilay orinasa na efa azo lazaina ho matianina azy izy dia nambarany fa ilaina hatrany fandalinana sy fahaizana eo am-pelantanana sy ny fifampizarana. Ny formation amiko zavatra bénéfique satria mianatra foana ianao na firy taona ianao na firy taona za tsy miteny hoe efa 10 taona zay a tao anaty tontolo io a efa directrice commerciale dia ampy zay aleoko mianatra satria zavatra ohatran'izao ilaina foana. Tanjona ao anatin'ny tetikasany sy ny fifampizarana traikefa eo amin'ny samy tanora mpandraharaha sy ny manam-pahaizana amin'izany apetraka ihany koa ny ahafahan'ny olona mitantana ny orinasa ara-dalàna tsy mandalo olana mety hanimba izany. Mampiavaka ny objectif ny entraide anatin'ny formation zay dispensable dia mba hisian'ny autonomie mba handraisan'ny olona an-tanana marina ny azy hisian'ny responsabilisation. Ankoatra ny fiofanana eo an-databatra misy ihany koa amin'izao fotoana izao ny fiofanana amin'ny alalan'ny internet mbola vitsy anefa ny malagasy no manaraka izany. Fa amin'izay lafin'ny tanora sy ny studiona amin'ny anivelana izay dia samba nisy teto Madagasikara ihany koa no nametrahana ny Club Speak. Fikambanana izay efa 100 taona niforoana tany États-Unis manampy ny mpiofana ahiteny masom-bahoaka tahaka ny kabary ny toast ireo rehetra manana fahalalana kely indrindra amin'ny teny anglismo dia noraisina ho mpikambana miara-miasa amin'ny ministeran'ny fanabeazan'ny firenena ny masoivo amerikana amin'ity tetikasa ity mitondra ny antsipirim-baovao mahakasika izay Rindra Tahiry sy Dolpha Rakotoniaina. Hofanina ahiteny imasom-bahoaka amin'ny teny anglisy tahaka ny fandraisam-pitenenana amina lanonana na ihany koa fitariana fivoriana sy ady hevitra ny mpikambana ao anatin'ny Toastmaster Club. Efa 100 taona fikambanana no nahita fahombiazana tany États-Unis sambany eto Madagasikara vao ametrahana izany.
eto dia manazava ny fepetra rehetra ilaina mikasika ny fahafahana miditra ao anatin'ny fikambanana ny tompon'andraikitra. A Toastmaster is someone who has poise and grace and is comfortable giving that toast or making that speech, especially if they have to do it without preparation or as a impromptu speech. They have the self-confidence and the poise and the bearing in order to get up and lead that toast. Le Toastmaster zany dia olona anankiray mahafehy an'izay kabary atao amin'izay fotoana izay. Zany hoe olona manana fahatoniana ary olona mahazo aina tsara ao anatin'izay kabary ataon'izay zavatra mety tsy nomanina kanefa ny tena mahazo aina tsara le olona manao an'ilay kabary. Aorian'ny fahafenona ny sambanindrindra tratrarina amin'ireo mpikambana no hitsangana ny Toastmaster Club eto Madagasikara. 20 farafahakeliny mpikambana ilaina ny mihoatra tsy ferany ary indray mandeha isam-bolana ny fotoana ionan'izy ireo. Ny ataontsika hoe tsy maintsy ananana kosa angamba dia mba tokony mahay miteny anglisy kely satria le izy tsy fianarana teny anglisy fotsiny izy fa fianarana miteny amasom-bahoaka miteny anglisy sy fianarana ataontsika hoe leadership ihany koa moa zany dia tsy maintsy manana niveau quelque niveau zany le olona. Misokatra ho an'ny rehetra ny fisoratana anarana ho an'ireo maniry anatevina ny Toastmaster Club ety amin'ny American Center no andraisana azy ireo. Most people they're afraid of dying. Fa nanokatra sampana iray ny université ao Maurice dia ny Unicity. Ankoatra ny toeram-ponenany ireo mpianatra izay efa ahitana mpianatra miisa 200 avy amina firenena 17 maneran-tany dia misy ny foto-drafitrasa rehetra ho fialamboly sy fanaovana fanatanjahantena ihany koa izy ity. Efa misy tsena sy tranombarotra lehibe ihany koa ao anatiny. Mpianatra malagasy 9 mianadahy no efa manohy fahalalana any ary eo andalam-pandraisana mpianatra vaovao izy ireo amin'izao fotoana izao araka ity fanampanazavana manaraka ity. Trano afaka andraisana ihany zareo zany any. Misy activité efa compris ao anatin'ilay hofa-trano gratuit. Ohatra hoe sport, piscine, théâtre, musique. Les filières anankiefatra miproposeny ho an'ny bachelier, ingénierie, architecture, informatique des droits. Fa eo amin'ny kolotsaina sy ny fialamboly dia mitoetra ny fandevasana sary mihetsika eny amin'ny plaza. Ho an'ny androany manokana dia horonan-tsary miisa 3 samihafa no nalefa nanomboka ny maraina isan'ireo ny Pokémon Je te choisis, ny Geostorm 3D ary ihany koa ny Mother. Ho arahantsika ary ny fanatetiana mahakasika izay. Intelo miantoana ny fidirana teto amin'ny plaza Ampefloa ny fandefasana sary mihetsika tamin'ity sabotsy ity. Nalefa ny tapany hariva teo ny Geostorm version 3D, ny lanany solomaso manokana fijerena ny 3D mazava ho azy. Tamin'ny efatrora kosa ny Mover, horonan-tsary mampatahotra. Pokémon Je te choisis no ny santatra izany tamin'ny maraina nanomboka tamin'ny folora. Sur l'arc-en-ciel qui servira de guide. Les amis, nous allons trouver Oh tous ensemble. Ilaina izy ka antety voalohany hoe Pokémon andresana zany. Satria za manaraka Pokémon foana dia tiako be le Pokémon. Tsara be dia hita tsara mihitsy natao teo ampovoany dia hita be nahita tsara izay. Vao taty mihitsy izay vao nahita Pokémon. Tombo voalohany ho an'ny fijerena sary mihetsika eto amin'ny plaza ny fananana toerana malalaka tsy latajanja amin'ireo salle de cinéma any ivelany. Tsakitsaky isan-karazan-drato no efa vonona toerana. Ny tena mahatoeram-pijerena sary mihetsika lehibe azy dia ny fanarahana ireo horonan-tsary vaovao mivoaka sy ireo nahita fahombiazana. Izahay ato amin'ny plaza moa zany dia miezaka hatrany mijery hoe inona ny ireo horonan-tsary anisan'ny hoe nahita fahombiazana be tany ivelany na eo amin'ny resaka sary, réalisation, ny ankoa ny resaka hoe rehefa box office avy any ivelany izy dia alefanay vavantany vao mivoaka. Raha ny vinavina ezahana isy isan-kerinandro arakaraky ny fivoan'ireo horonan-tsary malaza any ivelany ny fametrahana ny fandaram-potoana eto amin'ny plaza. Izay mihitsy ny tanjonay eto amin'ny plaza izany hoe manome fahafa-po sady ihany koa mety hoe misy anome fialamboly vaovao. Azontsika lazaina mantsy hoe vaovao mihitsy izany hoe mijery horonan-tsary izany teto Madagasikara indrindra dia anome fahafa-po izahay izany hoe isaky ny farany herinandro izahay dia hiezaka hatrany andefa horonan-tsary.
Amin'ireo vaovao iraisam-pirenena kosa indray nitrangana asa fampiroroana mahatsiravina androany tao Kaboul renivohitry Afghanistan tsy latsaky ny 10 ireo namony ainy ary 50 hafa naratra vokatry ny fipoahana na herivaiky ny aiko tompon'antoka tamin'ity asa fampiroroana ity moa nivondrona Taliban. Bomba iray tao ambana fiara mpitondra marary no fototry ny loza. Vokatry ny fipoahana na herivaiky, olona miisa 13 no maty tradrano ary iraika amin'ny 50 hafa naratra teto Kaboul renivohitry Afghanistan. Raha nambaran'ny fikambanana mpanao asa soa iray izay nandray tanana ny fitateran'ireo naratra tany amin'ny hopitaly dia efa famonoan'olona mihitsy iny zavan-tranga androany iny. Araka ny tatitra nataony talemsahana ny serasera ao anivon'ny gouvernemanta eto an-toerana dia ina mbola hitomby io salanisy io satria saika naratra mafy avokoa ny ankabeazan'ireo olona nalefa vonjy-maika teny amin'ny hopitaly. Nanamafy ihany koa moa ny minisitry ny ady-tany fa mafy ary naherivaiky ny fipoahana ka nahatonga ireo faty olona marobe ireo. Nivondrona Taliban moa nanambara fa tompon'antoka tamin'ity asa fampiroroana ity. Izy ireo hatrany no tsy ahivony fa nanafika hôtely lehibe teto Kaboul ka nahafatesana olona miisa 20 tamin'iny herinandro lasiny. Dia ireny naratsika ireny ny actu natolotra tamin'ity androan'ity mbola misy ihany izanam-pandarana izay hoarantsika ao anatin'ny tapany faharoa ireto ny ampahany amin'izany. Mihaja mpanao ireny tour de magie ireny izy indray no vahiny ireo ankizy ao anatin'ny zaza-manontany ho an'ny androany. Ao anatin'ny hafakely kosa indray lasa nivadika korontana ny fihenam-bidy-goavana tamin'ny vokatra ny Nutella manerana ireo magasin maromaro atao Frantsa. Anaraka dokam-barotra vitsivitsy isika dia toy ny logité. Bijouterie Pantsou mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manantona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na building complexe Ampiflou. Bijouterie Pantsou mividy volamena, téléphone 034 54 816 18 na 033 79 830 63. Mitondra karapanondro. La vache qui rit, elle est si délicieuse et gourmande pour le plaisir de toute la famille. Elle contient du calcium et des vitamines pour apporter de l'énergie aux petits et aux grands. La vache qui rit pour des journées pleines de vie. Tendance Reality, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande, sur mesure, éponge forte, housse déhoussable, facilité de paiement. Tendance Reality, la qualité à petit prix, à Bandi, Villa Pradon Tamin, Bazar Valpinson, Tamatave. Contact 033 23 361 76 034 36 729 92. Les fêtes approchent. Il me semble que quelque chose me manque. J'ai trouvé le maquillage. Mais où? Chez Charmel Beauté. Il me faut encore autre chose. Les cheveux. Encore chez Charmel Beauté. Waouh! Enfin prête pour les fêtes. Adieu les soucis. Merci Charmel Beauté. Charmel Beauté vous souhaite joyeux Noël et bonne année. Afakely, sosina telo ny droka tsara, tsy miparitaka, hidiny mihitatra.
malefaka sady manchery ny akora malefaka sy manitra ho aminy dia iarovana ny oditry ny zanako sambatsambatririzany zanako izany couche slippers couche atokisako Mon secret pour une coiffure impeccable, Diva Hair & Beauty. Diva densifie, renforce, donne du volume et démêle mes cheveux. Je me sens bien avec Diva Hair & Beauty. Diva, la touche parfaite. Soranao mbola miaraka aminay mizao takariva izao avy nanaraka ireny dokam-barotra ireny isika ary miverina indray eto amin'ny plateau an'ny Le JT araka ny fanambara taminao teo dia naraka ny insolite isika ijery ny ianao ary izao aroso aminao izao ny zaza manontany. Sardine Atlantique, disponible dans les grandes surfaces et les vendeurs locaux. Sardine Atlantique vous présente fandarana mandray vahiny iray ary dia miatrika ny fanontanian'ireo ankizy mpianatra ny zaza manontany mihaja indray vahintsika mity takariva ity Sonia. Ye, marin'izay mihaja izay mpanao ireny tour de magie ireny ao amin'ny télévision Rahavavy ABC moa no ahitantsika azy ary zay tamin'ity androany ity ireo ankizy no nametraka fanontaniana taminy dao arahantsika ary izay resadresaka izay. Rehefa mianatra ny manao an'izy itony zany dia voalohany dia mianatra ohatra hoe disparition, mazavana zavatra ohatra hoe misy petit foulard kely bitika io dia nitanitsika zany ary rehefa atsofotsika ohatr'izao izy atsofotsika anaty tanana tsara sisika tsara ao mihitsiny izy dia tsofina teo dia manjavona. Atsofoka izy dia io izy mivoaka ho azy. Iamboarany anarako, valo taona. Inona ka nahatonga anao nisafidy an'io asa io? Misaotra andria amin'ny fanontaniana, nahatonga anao nisafidy an'io tamin'ny tovi-taona tamin'ny amboara moa izy teo. Tamin'ny tovi-taona tamindria dia efa nofinofiko izany hoe nahita sirika hoe ndeha ho magicien rehefa lehibe na magicien ozy na président de la république dia nefa magicien tanteraka izany hoe efa nofinofiko ilay izy dia nitanterahako. Iantsiva ny anarako, 6 taona, maginora aveo ataonao io sa magie blanche? Amin'ny ny atao hoe le ataoko io magie blanche. Ny mahasamihafa an'izy io manko ny atao hoe magie noire dia sorcellerie. Fa ny magie art du spectacle le ataoko io dia izany hoe ianarana daholo dia magie blanche ozy izy ny fitenenana. Tamin'ny anao nianatra an'io asa io ve dia mora taminao le izy sa sarotra? Tena sarotra satria izy io mila exercice isan'andro izany hoe ohatra mianatra ty ampianarana ihany exercice isan'andro nanomboka 7 ans nanomboka nianatra an'izy io hatramin'izao mbola mianatra foana sy manao exercice foana. Toavina ny anarako 12 taona. Io avy ny asanao sa mbola misy asa ataonao? Misaotra ny toavina moa izy teo. Io dia za milona anaty zavatra artistika mihitsiny izany hoe ankoatran'ny magie dia mihira dia manao mively batterie izany hoe musicien artiste complet dia mpanao animation ana mariage sy ny sisa dia mpikarakara événement kely ny tsefatsefany eny. Tsy tsiranany anarako
Akembe folo taona. Ianao ve nandalana ihany manao an'io sa manao salle koa? Manao salle koa misaotra indrindra mihitsy amin'ilay fanontaniana manao salle, manao animation anniversaire, manao animation na fetina sekoly, télé amin'ny télé. Merci. De rien. Alisany anarako folo taona. Iza no nampianatra anao hanao an'io asa io? Misaotra ny Alicia, za ihany nampianatra an'io nampianatena zany satria eto amintsika tsisy école nahara ohatran'ireny, tsisy école de cirque hoe tena officiel dia tsy maintsy mikaroka dia mampianatena. Nicolas ny anarako. Rehefa manao tour de magie ve ianao dia manao préparation sa eo any? Tena ohatran'ny anona rehetrarehetra mila préparation be dia mila exercice be zany hoe efa vohomana efa pré efa mijery fitaratra aloha dia eo amin'ny fitaratra manao ilay izy mety tsara ve dia rehefa tena mety zay vao manao an'ilay izy. Merci. Iantso ny anarako folo taona. Nisy niaraka taminao ve nanao an'io magie io sa ianao rery foana? Hatreto aloha za rery foana niara-nianatra tamin'ilay izy nisy cousin-nay anankiray izay nianatra niaraka tamiko fa avy eo izy ny abandonné dia za rery nampianatra ny tena koa dia avy izao aloha no misy ankizy miara-milalao miaraka ohatrany hoe manao entraînement miaraka aminahy. Antonio ny anarako folo taona. Manana eritreritra hanao concert de magie ve ianao? Spectacle amin'ity taona ity zao misy mihitsiny no atsoatso, misy kelikely dia misy anankiray ngeza be zay fa ataontsika surprise fa fantatrareo ihany. Rayana ny anarako valo taona. Inona souvenir tsara sy ny ratsy teo amin'ny nanaovanao magie? Souvenir tsara izao aloha zao dia anisan'ny souvenir tsara satria izao tafiresaka be dia be amin'ny ankizy be dia be ohatranareo izao. Dia souvenir tsara koa tena tamin'izaho vao nanomboka nahita ny magie zany hoe nanomboka nafantatra hoe ay ve azo ianarana ilay izy. Nisy boatina vasikiri kely zay tamin'ny andronay zany tamin'izay mbola kely dia misy carte kely zay ao anaty vasikiri. Dia nisy tour de magie nampianatra tour de magie kely atao anaty vasikiri. Dia izay no nianarako voalohany dia izay tena souvenir tsara taminahy mihitsy. Dia ny souvenir ratsy indray nisy fampisehoana nataoko izay teo Analakely. Dia nisy efa nomanina be nasiana projection hoe efa nalrahana tsara ilay fotoana hoe zao ty mandeha dia rehefa ty zany dia zao dia nikatso amin'izay ary ilay machine tapitra ilay izy dia tsy afaka nanaraka an'ilay teo fotsiny fa lasa nanao improvisation hatramin'ny farany dia nefa nety ihany fa souvenir ratsy ihany ilay izy satria tena tera-tsemboka ohatran'iny tamin'izay. Kevin ny anarako 7 taona. Inona ny magie nataonao dia sarotra taminao? Magie misy magie zay misy mampiasa fitaovana kely zay tena saripady be zay izay mora tapaka zay dia mikajikajy an'izay tamin'ny voalohany aloha to dia tapaka ilay izy dia tsy nety ilay nataoko mbola soa ihany fa tsy teny mason'olona fa tena zay tena sarotra indrindra izay misy ohatran'ny zavatra kely mampiasa fil kely zay ilay izy dia tena sarotra mihitsy manipule azy. Misaotra ny Kevin. Tsiky ny anarako 7 taona. Efa nisy tsy nety ve machine ataonao? Hatreto aloha raha ny souvenirako rehetrarehetra zay indre-pandeha namantatra kartan'olona zay dia tsy le kartan'le tany amin'ilay olona no voateniko fa zavatra karta hafa dia teny hoe dia tonga dia navadika toragnina satria izao ny dikan'iny dia efa mivadika dia efa miova zavatra hafa indray dia lasa mety. Mitsantana anarako 7 taona. Ampiasainao amin'ny zavatra ratsy sa zavatra tsara ilay magie ataonao? Ampiasaina amin'ny zavatra tsara. Misaotra indrindra mihitsy amin'ilay fanontaniana satria be dia be sao dia mieritreritra hoe misy mampiasa ny zavatra ratsy fa ampiasaina amin'ny zavatra tsara foana satria zavatra afafinao ihany ny jinjainao. Manao tsara ianao dia tsara ny azonao, manao ratsy ianao dia ratsy ny azonao. Samuelson ny anarako 7 taona. Taty Madagasikara ve ianao nianatra magie sa tany ivelany? Misaotra ny Samuelson taty ihany ka. Taty ihany tambola kely ianareo dia le nisy ilay fromage kely zay dia nanangona goûter dia nisy boky zay tao amin'ny librairie de Madagasikara la magie des cartes dia nanangona goûter dia mividy an'izay boky zay dia nianatra.
Miangarina ianarako zay rehetra ataonao zany dia mety foana satria anaovanao magia. Rehefa manao magia ihany ka rehefa manao spectacle ihany vao mety fa satria izay ilay izy fa ohatran'ny olon-drehetra ihany isan'andro miaina isan'andro miaina ohatran'ny olona normal fa rehefa mba hoe andao amin'izay anao magia dia eo vao manao an'ilay izy miprépare dia eo vao mety. Fitiny anahako 7 taona afaka anaovanao magia kely ve zahay? Ie, afaka anaovana magia mihitsiny. Misy carte inona lokony io? Carte normal. Dia izao carte bleu dia fomba fitadiavana carte alaina carte ilay olona dia atsofoka ao dia ovaintsika loko amin'izay ilay carte ohatr'izao manova loko azy jerevy tsara. Inona ilay loko ilay carte teo moa? Dia atao ohatr'izao isa 2 3 Tena nafinaritra fifaliany faly be miaraka amin'ireo ankizy kely be dia be tsy napoziko mihitsy ilay izy satria raha tamin'ny andronay ohatr'izao tena mba faniriko raha mba nisy magicien ohatr'izao tonga dia anjarako ilay izy dia faly be nanolotra an'ilay zavatra ho an'ilay ankizy eo sady nisy fanontaniana tsy napoziko le tsy napoziko tena le efa nisy zavatra souvenir ratsy ve dia miverina tamiko tato an-tsaiko ilay spectacle tamin'ny 30 septembre tamin'ny 2016 le zavatra ohatrany tsy nentina efa avy eo lamina tsara ihany mahafinaritra be dia misaotra anareo manasa tamin'ny zao zavatra zao. Ie, araka nanarahantsika azy teo dia tena nitolagaga tokoa ny ankizy niaraka tamin'ny mihaja. Mariana Mofa ny mpianatra teo anivon'ny teny 67 atao amin'ny école Nidabay no niaraka tamintsika tao anatin'iny zaza-manontany. Sora Sonia ary dia mitoy ny fotoana ijerindray ny hoy ianao isika. Sardine Atlantique, disponible dans les grandes surfaces et les vendeurs locaux. Sardine Atlantique vous présente ny hoy ianao izay isana mitaontsika androany dia mikasika ny tanànany Addis Abeba izay fanontaniana izay no napetraka tamin'ireo mpanaraka antsika Sonia. Ie, tanterahina ny Addis Abeba amin'izao fotoan'izao tokoa moa ny fihaonana ny tampony fahatelopolo ny filoham-panjakana sy lehibe ny gouvernemanta eo anivo ny vondrona afrikana mifarina ny 7 janoary ho avy izao izany ary dia mifandraika an'izay indrindra ny fanontaniana napetraka satria hoe renivohitra izy Addis Abeba izay no nanontaniana ireo izay sendra ny fandraisam-peo ny logité to dia hoarantsika apetrahany ary ny valiteninisy ireo. Renivohitra izy Addis Abeba? Tena tsy haiko ohatrany izy aloha firenena arabo fa ilay renivohitra ny tsy haiko. Addis Abeba renivohitra Kenya, faritra Afrika. Mety hoe misy inona any amin'izao fotoan'izao? Sy arako indray na misy inona na misy resaka fivoriana ara-politika. Renivohitra Ethiopia zany? Tsy haiko mety misy fivoriam-be aty amin'ny faritra Afrika. Addis Abeba zany ohatrany any amin'ny faritra araborabo any. Zay fahafantarako azy. Ethiopia zany firenena afrikanina antsika. Misy fivoriana any zany zao fantatra aloha fivoriana momban'ny ana faritra Afrika. Tsy Ethiopia. Ohatran'ny politika malaza amin'izany Addis Abeba zany. Tena tsy haiko zany aloha raha izay no andaninao dia tsy haiko aky tsy haiko. Ny Egypte. Ny malaza any dia ny kakao. Malaza any Addis Abeba. Any Ethiopia. Ia ohatra ny misy fivoriana izay raha tsy diso Izay ny mikasika an'iny nahita ny valiny ireo olona isika fa inona zany tena valomarina araka ny efa hitantsika teo. Ie, i Ethiopia no renivohitra Ethiopia Addis Abeba ary Mariana moa fa raha mikasika ilay fihaonana tampony izay tanterahina amin'izao fotoan'izao any an-toerana ho an'ny tamin'ny taona lasa teo izany hoe tamin'ny taona 17 dia tany Maroc no nanantanterahina izay fihaonana an-tampony izay. Sotra Sonia tamin'izay fanamariana izay ny zanam-pandarana izay ho atolotra manaraka indray ary dia ny insolite. Sardine Atlantique, disponible dans les grandes surfaces et les vendeurs locaux. Sardine Atlantique vous présente
Afakely tokoa raha ity zavatra nitranga tany Frantsa ity Sonia. Lasa nivadika korontana tokoa mantsy ny fiainam-bidy goavana tamin'ny vokatra Nutella manerina ireo magazay maromaro tao Frantsa satria dia nifandrombaka samimaky izay betsaka indrindra farany azo nalaina ny ankabeazany ireo mpanjifa ao rahantsika ary ny sary mahakasika izay. La saison pour les autres là-haut. Le bordel. C'est tenu au dansé. Là ça va pas non. Et voilà. Nifandrombaka ary nifanitsakitro toy izao avokoa ny mpanjifa rehetra manerina ireo tranombarotra maromaro teto Frantsa rehefa nahita ny fiainam-bidy hatramin'ny 700 tamin'ny vokatra Nutella. Raha 4,5 na 7,000 ariary mantsy ny iray amin'ny Nutella dia lasa 2,5 izany na 705 ariary. Teto noho izany dia samy niezaky ny naky izay farany betsaka indrindra azo nalaina ny rehetra. Non, c'est pas normal. Nanameloka izao fiainam-bidy goavana ataon'ny orinasa Ferrero tamin'ny vokatra Nutella izao moa ny ministry ny fambolena eto Frantsa indrindra fa noho ilay izy lasa niteraka korontana. Na eo aza nefa izany dia mbola nanambara ireo tranombarotra fa anohatrany ny fiainam-bidy hatramin'ny androany sabotsy. Tolotra izy raha tsy ahivona nanomboka ny alakamisy lasa teo. Ah, c'est de nous. Moi je m'en fais. Manapirofo fa mitovy avokoa ny olona tsirairay rehefa sendra toe-javatra tahaka ireny mifandrombaka, tsy mifampitsitsy, tsy mifampitsinjo ihany koa ary dia izay no mahafakely an'ireny vaovao ireny. Mamarana fotoantsika fa mialohan'ny tena nakatonana ny pejin'ny fampanam-baovao dia andeha hanaraka ny mety ho toetr'andro. Ny toetr'andro voavinavina ho an'ny tontolo andro ny alahady izao ary dia tahaka izao izany raha amin'ny ankapobeny aloha ho an'ny tanàna eto Madagasikara ho an'ireo renivohim-paritany raha marina kokoa dia olalovan-drahona avokoa izany amin'ny ankapobeny misy mihitsy ara ny orana izay vinavinaina amin'iny folapolaky ny andro iny manerana ireo renivohim-paritany eto Madagasikara hatrany Antsirabe izany ny Antoliara no mety misy ny orana tarifin-drahona izay vinavinaina manodidina ny 30 degré kosa raha ny maripana ambony indrindra izay hitantsika any Toliara no vinavinaina ho an'izay tontolo andro ny alahady izay ary manodidina ny 19 degré kosa ny maripana ambany indrindra eto Antananarivo sy any Antsirabe izany. Amin'ny 10 ora mahery 7 minitra no miposaka ny masoandro efa somary metaratara ihany araka ny efa hitantsika azy izay ary milentika amin'ny 9 ora mahery 3 minitra. Dia izay ihany koa no mamarana ny fotoanantsika amin'ity takariva ity soranay ianao nanaraka izany hatramin'ny fiafarany azadinoana nefa ny manaraka ny dreaming hatrany satria dia misy ny horonan-tsary izay atolotra ho anao aorian'ny izao fampahalalam-baovao izao izay kosa dia mametraka ny veloma mandram-piona amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Ankafizo ny logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazotomana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Bijouterie Pantso manolotra anao ny logité. Antitasy tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Sara be nanolotra anao teo ny logité.
Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny le JT. La saveur ultime des fruits. Molfix, la couche préférée des bébés dans le JT. Une seule couche suffira.